Fa makasika mivantana ny tolotra omen'ny fanjakana ny vahoaka avokoa ny efapolo isanjaton'ireo tetikasa misy amindreo ministera sy ireo ratsamangaiky eto Madagasikara. Antony tanisa izay nivoaka moa nandritra ny atrikasa fandrafetana ny drafitra-pirenena ho an'ny taona mirindra na ny plan stratégique numérique natao nandritra ny roa andro ny tanterahana tetsy Andraro. Andrena Martina Sinjara Randrenso. Dingana lehibe amin'ny firotsony Madagasikara anatin'ny fanovana ny taona mirindra ny vita omaly tetsy Andraro taoriny atrikasa ny raha ny ministera ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny taona mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ireo ministera telopolo sy ny ratsamangaikany. Nafana nahita fa manodidina ny telopolo sy telonjato eo rehefa natambatra ireo tetikasa rehetra sahany ny fitondram-panjakana ary ny efapolo isanjato amin'izany makasika mivantana ny tolotra ilain'ny vahoaka. Raha 13 isanjato kosa dia tetikasa mety iarahany ministera maromaro manatanteraka. Ao anatin'izay zany fampidinina teo hoe inona no mipety projet iarahana mutualisable na afaka ampiasana afaka ataontsika maninona izy ty mandrindra azy. Dia ao anatin'izany zany raha ohatra ka resaka infrastructure nesantsika dia ny fametrahana resaka data center zany hoe serveur de données zany iray iombona ny ministera rehetrarehetra. Ao anatin'izany ihany koa ny resaka réseau de communication ny fanjakana. Androantsika dia miankina amin'ny ampisehatra amin'ny fifandraisan-davitra andoavana facture APDB. Ao koa ny ataontsika hoe service fametrahana zany ohatra ny réforme en état civil zao ohatra hoe raha mangataka isika zany certificat de naissance dia ahafahantsika manao anazy amin'ny internet. Tanjony ity atrikasa ity ny ananganana ny drafitrasa stratégique ho an'ny taona mirindra eto Madagasikara antanterahina ny e-gouvernance eo anivon'ny fitantanan-draram-panjakana. Ialana amin'ny fikirakirana antota taratasy ny fotoana very sy ny kolokolo zany hoy ny ministra. Ny tena tombony zany dia ny fampienana ny koa ny fampiasana ny administration. Raha ohatra araka ny teneniko anareo teo raha état civil andresantsika raha ho an'ny daholo be zany. Raha taloha ianao ka teraka tsoatsatra tany Mahajanga nefa miasa eto Antananarivo tsy maintsy miverina any ianao maka certificat de ino izy ty naissance anao. Dia amin'izay fotoana izay nefa ianao very fotoana, very vola. Miaraka amin'olana tsy maintsy mandeha makany sy ny sisa rehefa centralisena de manière informatique ilay izy tsy mila makany Mahajanga intsony ianao fa n'importe quelle commune eto Antananarivo rehefa connecté ilay izy dia afaka angatahanao ny certificat de naissance anao. Tsevina ihany koa fa nahavita nanangona hatramin'ny 1.30 miliara ariary ny fitondram-panjakana malagasy teo anatin'ny herintaona nidirana tanatin'ny taona mirindra amin'ny fizarana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra sy ny karama ny PAT.